mirabantsika amin'ny anaran'ny tompo ry havana ho aminareo ane ny fahasoavana. Ny salamo fahatelo amby zato no imbonantsika amin'ny fiderana. Nitsangana ary anome voninahitra an'Andriamanitra isika. Salamo fahatelo amby zato andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Hoy ny mpanao salamo: misaoran Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra ao tanatiko misaora ny anarany masina. Misaoran Jehovah ary fanahiko, ary aza misy adononao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny heloko rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, izay manarona famondram-po sy fiantrananao, izay mahavokisoa ny vavanao, ny fahatanoranao modindray toy ny an'ny voromahery. Amen. Iombona amin'ny vavaka isika. Mideranao zay Andriamanitra, satria tsara ianao sady mpanao ny tsara. Misaotra ny azona ny fahavelomanay mandrak'androany, ny famondram-ponao no tsy nalany ritra. Misaotra no nanohananao anay tamin'izay mety ho fahasahirana anay, nanatrianao anay koa tamin'ny fifaliana sy ny fahatserovanay tompo-pahasoavana manokana. Tsy narinao tamin'ny zavatra rehetra ny famaofaoto amin'ny fiainanay izahay. Mankasitraka raha miombina eto an-tranonao indray amin'ity maraina ity, anatitra vavaka ary indrindra handre ny teninao, ho fahanao anay, azahoanay mahatakatra fa ianao no tompo ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany. No ny famondram-ponao vaovao irao ny fanahy masina, hitarika anay andiananay araka ny sitraponao, araka ny teninao koa. Mitenena fa miaino izahay mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Marika toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Marika toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary niditra tao amin'ny sinagoga indray Jesoa, ary nisy lehilahy anankiray maty tanana teo. Ary nizaha taratra azy ny olona, na sitrany amin'ny sabaty izy na tsy, mba hiampangany azy. Dia hoy Jesoa tamin'ilay lehilahy maty tanana: mitsangana etsy afovoany. Ary ho koa izy tamin'ny olona: inona no mety atao amin'ny sabata? Ny manao sova sa ny manao ratsy? Ny mamonjy aina va sa ny mahafaty? Fa tsy netiny teny ny olona. Ary no nijerijery azy tamin'ny fahatezerana izy sady nalahelo no ny amafy ny fony. Dia hoy izy tamin'indray lehilahy: ainjiro ny tananao. Dia nahinjiny ka sitrana ny tanany. Ary lasa nivoaka ny fariseo, ka niaraka tamin'izay dia niray tetika amin'ny Herodianina izy anohitra ny Jesoa mba hahafaty azy. Amen. Ray masinao, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Maloana antsika araka ny fandaharany mofinaina ny soratra masina novakina teo ry havana. Tantaranay lehilahy maty tanana, izay nositran'ny Tompo andro sabata. Raha aompana amin'ny loha-hevitra araka ny perikopa amin'ity volana ity, ny amin'ny hoe an'ny Tompo ny fahefana, dia azo atao milaza hoe Jesoa mijery amin'ny fitiavana sy manasitrana amin'ny fahefana. Jesoa mijery amin'ny fitiavana sy manasitrana amin'ny fahefana. Betsaka ireo marary amin'izao fotoana izao no mitady fanasitranana na manatona mpitsabo vita fianarana, miditra toeram-pitsaboana araka ny toromarika ny mpitsabo, na manatona mety hipahita sy heverina ho mpanasitrana, na koa manatona fiangonana amin'ny alalan'ny asa-pifoazana hitady fanasitranana. Mbola tsy miova ny fahefan'ny Tompo, tsy mifaninana amin'ny dokotera mpitsabo izy akory, fa maneho ny fahefany ao anatin'izany atao hoe aretina, tsy fahasalamana, tsy fahafahana mihetsika. Tsy hoe levony zany na tsy misy intsony, fa ny Tompo dia tsy miova ao mary sanio ary mandrakizay. Fa mifahefany manasitrana dia ampiariny amin'izay fotoana sy ny toerana ary ny toe-javatra
tiany ampiarana an'izany fahefany koa zany tsy azontsika didina amin'ny fahefana izy raha te hanasitrana izy dia tanterahany zany raha te izatoetra izy tsy hanasitrana fa hitondra ao amin'ny fahafatesana ilay tsy fahasalamana fahefany koa zany ary fahefany rahateo inotsika ny fananganana amin'ny maty tsy miova ny tompo tantara eto amin'ny Marika toko 7:1-5 dia voalaza ao amin'ny filazantsara ka ny Matthieu toko 2:20 sy ny Luka toko 1 zany hoe tena nanamarika ny fiainan'i Jesosy ny fanasitranany ity lehilahy maty tanana ity satria Matthieu, Marika, Luka, filazantsara sinoptika dia samy tantara ny amin'izany avokoa. Ahoana moa ilay tantara? Tao amin'ny sinagoga Jesosy indray sabata, tsy hoe indray andro fa indray sabata, ary nahita lehilahy maty tanana dia voalaza ny soratra masina hoe mijerijery talatra ny andriandry kendry-toana ny mpiara-mivavaka tao amin'ny sinagoga hijery hoe amin'ity andro sabata ity etsika ve Jesosy ka nasitrana an'io marary maty tanana io dia hoy Jesosy mandehana eo ampovoany dia mitsangana eo ampovoany mantsen'ilay lehilahy maty tanana dia nandrasan'ny manodidina tokoa izay ho ataon'i Jesosy nanontany manodidina koa Jesosy manao hoe amin'ny sabata mety ve ny manasitrana sa ny mahafaty, mety ve ny mamonjy sa ny mahavery dia tsisy ny teniny rehetra ary Jesosy manoya dia nitodika tamin'ilay maty tanana ka nanao hoe ainjiro ny tananao rehefa nijerijery tamin'ny katezerana tamin'ny alahelo ny manodidina izay tsy niteny tsy ny volana ary nanontaniana dia niteny tamin'ilay marary tanana maty tanana hoe ainjiro ny tananao. Jesosy mijery amin'ny fitiavana sy manasitrana amin'ny fahefana. Ny fijerin'i Jesosy misy fahefana. Ny andininy 5 indrindra dia manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo. Ary no nijerijery azy tamin'ny fahatezerana izy sady nalahelo no ny amafiny fony. Nijerijery io voambolan'io dia milazana hoe tena namaky ny tany anaty foniny manodidiny Jesosy tsy nijery maso fotsiny fa ny fahefany miditra ny anaty mahita sy mahafantatra ny any am-poniny olona. Ireo olona ireo dia fantany fa olona vonina iandry-kendry-toana araka ny andininy 9 rahateo hitady izay hamandriana an'i Jesosy izay hampangalana an'i Jesosy. Ireo olona ireo dia tsy vonina ino natao hoe vonina tsy ino fotsiny izao ninino nataon'i Jesosy eo fantatry Jesosy zany. Zay ilay fijeriny Jesosy misy fahefana tsy mijery ivelany fotsiny izy ka hoe izy reto olona mitangorongorona atao anatin'ny sinagoga fa fantany ny atofon'izy ireo fijery misy fahefana. Tezitra nalahelo satria ny fijerin'i Jesosy dia namoaka hoe mafy ireto olona ireto. Ry havana malala, matetika ny fiangonana na ny fiarahamonina indrindra dia miandriandry kendry-toana amin'ny karazana olana anankiray izay mitranga. Inona no atao manoloana ny zava-mitranga io ary miditriditra koa amin'ny fiainan'ny hafa dia hoe anahoana ny efa randraniny izay fotsiny fa tsy mba hoe ataoko ahoana ny nampiandranina maty tanana, ataoko ahoana ny nampiandranina tsy afa-metsika amin'ny asa fivelomany, ataoko ahoana fa hoe ahoana ny efa rano io dia izay. Inona no atao amin'izy io, iza no hanao inona amin'io olan'io dia izay. Zay ny ankamaroan'ny vahoaka an'Andriamanitra ny fantatray dia mandeha ny fiangonana fa izay mampandeha azy anareo zany. Fantantray dia mandeha ny firenena fa izay mampandeha azy anareo zany. Mitazatazana ny olana fa Jesosy dia nanao hoe mankanesa mitsangana eo afovoany mba ho hitan'ny olona rehetra ilay lehilahy maty tanana. Izay ilay fijerin'i Jesosy ry havana.
tsy fijerin'ny olona fa fijerin'i Jesosy. Ndeha ho jerena, tsy jerijerena fotsiny na tazanin-davitra ny olana fa ndao ho jerena eo afovoany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, betsaka ny tanana maina fa tsy sahatsika jerena na ny tananao maina aza tsy jerenao. Olo-kafa ny eritreretanao hijery an'izany, olo-kafa ny eritreretanao andrasanao hitady vahaolana momba ny fiainanao, fa andao apetraka eo afovoany zany, ho jerena ary tahaka ny Jesosy dia andraisana andraikitra. Tsy hoe apetraka eo afovoany fotsiny ho hita ho tazatazanina, fa ndeha ho raisina ny andraikitra. Amin'ny tenanao manokana dia andinika ny hoe endrika manahoana moa zany hoe tanana maina. Ny tanana maina raha jerena ny teny fototra dia hoe tanana mihintsana na tena hoe mivadika tsy misy aina intsony, tanana ritra ny raha ao anatiny, tanana maty zay mihitsy. Dia mahatsiaro ny olona zay tratry ny fahatapahana lalandra ka tsy mihetsika ny tanana. Fa misy olona mirijarija nge tsy mihetsika ny tanany, sasavilia ary tsy vitany fa vakitokotany tsy ataony, satria nahoana? Ny sainy tsy afa-mihetsika intsony, tsy mihetsika intsony, tsy te hanao zavatra intsony, miraviravy tanana. Ary betsaka zany na aty amin'ny fiangonana, indrindra eny amin'ny fiarahamonina. Maninona reo olona mijorojoro mitsoka ny olana ao atokantrano dia aleo mitaingy tamboho eny, raviravy tanana, maty tanana. Maninona ny olona tsy afaka mieritreritra intsony ny zava-tsarotra eo amin'ny fiainany, reraka izy, mamono eritreritra izy, mianaka ny rongony ary mahazo laka ny fisotro mahamamo. Zany ry havana dia karazany fahafatesana, fahamainana hita aty amin'ny fiangonana fa miariary koa eny amin'ny fiarahamonina. Ny olo ny fiarahamonina ihany moa no tonga koa aty am-piangonana, fa misy zany. Ary raha fiainam-piangonana indray dia misy maty tanana. Maninona? Tsy mandray anjara ninninona fanentanana. Ndondre anao an'izao maty ny tanako, ndondre anao an'izao tsy mitsotra amin'izany tsika. Ry havana malala, ny tompo dia mametraka afovoany ny olana samihafa, ny fahamainana, ny karazana fahafatesana, ny faharitana, zavatra ritra eo amin'ny fiainantsika, ary mitaona ny olona hitodika amin'izany, andray andraikitra amin'izany. Hosolo tenan'ny Kristy ny fiangonana, hijery eo afovoany ny karazany olana rehetra ary andray andraikitra amin'izay tandrify azy eo amin'ny zava-misy amin'ny fiangonana. Raha toka misy endrika fahamainana eo amin'ny fiainanao, ohatra ny hoe mangadisika ny finoana satria ririnina ny andro, misy fifandraisana simba ny hoany ao atokantrano na eo amin'ny fianakaviana, eny amin'ny fiarahamonina, misy fandraisana anjara tsy natao, adidy tsy vita, misy fanomponana janona noho ny antony samihafa. Amin'izao ny tompo miteny hoe mitsangana eo afovoany ary mijerijery ny manodidina izy, mahita ny ao am-po, te hiteny hoe raiso ny andraikitra. Ny faharoa dia Jesosy Kristy manasitrana amin'ny fahefana. Ny fahefana teto dia ny fahefany ny teny, ny fahefany ny teny. Baiko tondra fanasitranana. Hoy izy tamindra lehilahy, ahinjiro ny tananao dia nahinjiny ka sitrana. Eo amin'ny fiarahamonina izay nitrangany ity tantara ity dia tsy azo atao ny miasa andro sabata, anisan'izany ny fanasitranana. Fa Jesosy dia naneho ny fahefany manoloana izany lalàna fandrarana izany, ary ny teny tsy ny salasala, tsy natahotra ny fitsaram-bahoaka, fa niasa tamin'ny fahefany ny teny, ahinjiro ny tananao.
ry havana malala rehetra amin'ny tompo rehefa miasa ny tompo amin'ny teniny dia rava daholo izay mety ho fahefana rehetra, ny fahefan'ny lalàna, ny fahefan'ny feo samihafa avelantsika hiasa ny tompo amin'ny teniny dia sitrantsika. Misy ve ny fanenjehana mahatonga anao tsy hetsika intsony amin'ny fanompona avelao hiasa ny tompo amin'ny teniny? Misy ve ny tsy fahafahanao manao zavatra noho ny antony samihafa enoho ny tenin'Andriamanitra mahatonga anao hihetsika indray, milaza aminao ny mba hihetsehanao indray, ahinjiro ny tananao. Fahefana miteraka fahefana zany ry havana. Rehefa ny tenin'ny tompo hoe ahinjiro ny tananao dia nanisitra ny tanan'ilay marary ka tonga nanana fahefana mba hiasa indray. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, izany ilay fahefan'ny tompo atao anatin'ity perikopa ity. Mijery izy ary mahita ny any anatin'ny fotsika aza mba ho mafona miandriandry izay hiafaran'ny fahavoazan'ny hafa raisy ny tandrify anao eo anatrehan'izany. Ary tsaroa fa manana fahefana anasitrana sy hanetsika ny tompo amin'ny alalan'ny teniny. Mazotomy ianao amin'Andriamanitra ao amin'ny teniny mandrakariva. Ny tompo ny hitahiry antsika amin'izany teny izany. Amen. Hivavaka isika ry havana. Tompo dia isaoranay ianao no ny teninao izay mampahafantatra anay fa manana fahefana ny masonao mijery ary tsy mijery ivelany fa mahita ny ao am-pony ny tsirairay. Hitanao ny ao am-ponay Andriamanitra. Engane ovainao ho fonofo ny fony izay mbola manana fo vato, miandriandry ny fihetsika sy ny fombanao Jesosy Kristy amin'ny zava-mitranga eo amin'ny fiainan'ny manodidina, eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Misaotra fa manambara aminay ny soratra masina ny amin'ny fahefan'ny teninao manasitrana ary manome fahavelomana vaovao indray tahaka an'ilay nataonao amin'ny herin'ny teny ao amin'ilay lehilahy maty tanana. Dia misaotra ary tompo no ny azonay mahatoky fa afaka mamelona anay ianao amin'izay mety ho fahafatesana samihafa mitranga endrika ny fahafatesana eo amin'ny fiainanay. Vonjeo tompo ireo karazan'olona sokajy taona na ankizy na tanora, olon-dehibe mamono heritreritra ka tsy te hisaina intsony ny amin'izao fiainana izao, te ho any amin'ny lalan'ny fahafatesana mihitsy aza ka mamoy fo. Ampahirezo ireo miravoravo tanana tsy te hanao na inona na inona intsony na mihevitra tsy afaka manao na inona na inona, mba hametraka ny fiainany eo afovoan'ny tenany ka handraindraikitra ny amin'ny manokana dia ho sahandraindraikitra koa amin'izay tokony atao amin'ny fahavoazan'ny manodidina tahaka anao Jesosy Kristy. Nampitsangana ilay lehilahy maty tanana teo afovoany mba ho jeren'ny maro ny amin'ny fandraisana ao andraikitra ny amin'izany. Apetraka eo ampelantananao Andriamanitra ny tontolo andronay, ianao mahafantatra azavela iravoravo tanana izahay ary ampesa ho avitrika ny sainay sy ny mombanay rehetra, indrindra ny fanahinay mba hiavaka eny amin'ny fiarahamonina sy eny amin'ny toerana rehetra lehanay ny manompo anao sy ny tsy manompo anao. Ry Andriamanitra mpahary sy mpandahatra ny fiainanay amin'ny fahefanao, misaotra anao izahay noho ny fitiavanao tsy miova ho an'ny firenenay sy izao tontolo izao. Miaraka mananatra vavaka izahay ho an'ny Madagasikara sy ny firenena rehetra amin'izao fotoana sarotra izao. Tompo taizo tario amin'ny fahendrena sy fahamarinana ireo mpitondra fanjakana, indrindra eto Madagasikara mba hiasa ao amin'ny soa iombonana sy ny fahamarinana izy ireny. Miofanahy tia firaisan-kina ny vahoaka, hampiavana ny samy malagasy, anadino ny fizarazarana ary hifanometanana ao amin'ny fanarenana ny fiarahamonina sy ny firenena. Miantso anao izahay ho amin'ny fanatsarana ara-toekarena sy ny fiaina manokana ny mahantra sy ny marefo eto amin'ity tanindrazana ity.
indrindra amin'izao manodidina ny ansaramanitra izao. Mananatra vavaka ihany koa izay ho an'ny tany rehetra misy ady sy erisetra ampandrosoy ny fandriampahalemana any amin'ny tany miady toa ny Ukraine, Gaza, Soudan, ny any Iran ankehitriny, ary amin'ny faritra maro mbola mangirofiry no ny mosary no ny arety mandringana aoka anjakan'ny fitsarana sy ny fihavanana fa tsy ny erisetra tompo izao tontolo izao. Ampodio amin'ny finoana sy ny fahatahorana anao ny firenena rehetra fa miandry izany ianao matombola tsy tonga hitsara izao tontolo izao. Engane mba ho feno fananjananao sy hanaraka anao ny olona rehetra izay noharianao. Ataovy tafatoetra tsara ny fiangonana kristiana manerana izao tontolo izao, na dia miditra amin'ny vanim-potoana mafy amin'ny farany azy ny vanim-potoana iainanay ankehitriny. Ankalazainay ny fanomezanao fahefana ny olonao hitantana ny tontolo iainana manodidina azy. Raha miraviravy tanany amin'izany izao tontolo izao, ingao ny fiangonana mba hiazakazaka hikarakara ny manodidina ny tontolo maitso ary azona mahafantatra koa fa vavolombelonao ny amin'izany izahay manatanteraka ny hiraka masina ataonao. Mino izahay tompo fa miaino ianao sady mamaly izany vavaka izany ary manome anay fanantenana vaovao ho amin'ny fiainana vaovao indray ao amin'ny Kristy. Ny vavakay dia fezinay amin'ny vavaka ny zanak'Andriamanitra manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra. Meo anay anio ny anina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay taky ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifakapanahy, manafahanay miratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa amin'ny fankasitrana ary ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo sy ny fiangonana manontolo hatramin'izao sy ho mandrakizay. Mandiana mitsinjo anao ny mason'ny Tompo ary manam-pahefana aminao ny teniny. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.